Nateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety kosa tamin'ny ity androany ity ny Hery Politika Mitambatra HPM. Nambaran'izy ireo anatin'izany ary fa manohana ny foto-kevitra ho an'ny fisokafana izay nambaran'ny filoham-pirenena izy ireo. Makasitraka feno ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena vaovao isokatra amin'ny anklave kely rehetra sy ametraka ny fanjakana tandalana ho lara-pahamehana ny Hery Politika Mitambatra. Ary manamafy ny foto-kevitra ny Jehony dia nisy fampihavana pirenena ihany koa vondrona politika HPM tarihan'Andriamatoa Robert Razaka. Izay anisan'le taon'ny Vansaka Albert nivoy-hatrany le fampihavana pirenena. Ny filohantsika koa dia mazava ny kabary ny tao Mahamasina fa dia hoany koa izy hanatanteraky le fampihavana pirenena. Noho izany amporisihiny izy hiditra bebe koa amin'izay fampihavana pirenena izay. Filohantsika fa manao filoha vaovao zao. Izy tena midiriger ny politique générale du pays amin'izao fotoana zao dia mazava nambarany teo fa tsisy aza lambo. Dikan'izany misy azo dinina tsara zay fampidiniana fampiresana ny zavadrehetra. Mino fa araky ny nambarany reny malagasy toy malagasy président Valomano ho anatin'izay koa. Dikan'izay ny mety ho dinina zany anatiny ao. Naneho ihany koa ny fahavonona ny areasan'ny filoham-pirenena vaovao ny HPM. Fanarenana io nefa raha mbola misy any hoe mitsovalana tsy mitsovalana ry tsy ho lasy io ka ny zavatra heverina fatao angamba dia hoe ny fiatrehana ny fanarenana io fa mafy dia mafy mihitsy fanerana toe-karem-pirenena ary io tsy dia hoe ilaina loatra hoe tsy maintsy mila olona avariana fa tena zahatra tena ilaina dia ny olona malanatra kefa nalala ny zava-misy marina teto Madagasikara ny aina ny fangiry firina tetso raha nisy ny fangiry firina ny aina koa ny olana isa-tsokajiny reo olona angamba ny afaka voalohany aloha ahita ny vahaolana dia manaraka izay moa mila koa ny fanampiany ny havana zany efa nindilam-bato indrindra moa raha misy malagasy koa tearim-panahy izay angamba ny averina fa hoe endriky le fisokafana. Momba ny zava-nitranga teny anosy farany teo dia nilaza ny HPM fa manameloka tanteraka ny herisetra ny fanapohana grenady amin'ny tsy manan-tsiny fihetsika izay ambaran'izy ireo fa mamohetra ary mifanipaka ny kolontsain'ny fiarahamonina malagasy.